Toana antsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana Logos isaky ny alahady maraina eto amin'ny Facebook sy ny YouTube. Mialoha ny andrenesantsika ny afatra dia andehantsika hiaraka hivavaka. Misaotranao indray zay Jesosy io fa nofoazonao amin'ity alahady maraina ity mba hiaino zay lazainao aminay. Sambatra tokoa zay fa mbola androm-pahasoavana izao, mbola mitosaka sy mitobaka be dia be ny teninao fa ho avy ny andro ianao zay tadiavan'ny olona izany teninao zany fa tsy harentsony izy, ka dia ataovy mahay manararoatra izao vanim-potoana sarobidy izao zahay. Midina eto amin'ity toerana ity ianao toy ny fanaonao tao amin'ny tabernakelinao fa izay rehefa manakolazaina amin'ny zanak'Israely dia midina ianao ka ho feno voninahitra ao zao toerana izao ary akasika fon'olona indray ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny Logos na ny toriteny amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny soratan'i Paoly ho an'ny Efesiana. Efesiana toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ihany. Efesiana toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy: ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana zay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana, iray ny tena, iray ny fanahy dia toy ny antsoananareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoananareo, iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady ray n'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Amen. Indray andro raha tsy hoe nanatrika fa nanao fitsofan-dranom-panambadiana mpivady anankiray aho taty amin'ny toerana misy anay aty. Ireto couple reto dia couple rwandais, zany hoe avy any Rwanda zany. Dia ny Rwanda moa raha ny tokony ho izy ara-tantara dia pays francophone, fa taty aoriana vao tsy ela ingahy Paul Kagame, président Rwanda, dia namoaka fanapahan-kevitra hoe manomboka zao dia lasa pays anglophone ny firenena Rwanda. Vokatr'izay dia misy karazana fifangaroana eo amin'ny fomba fitenin'izy ireo, zany hoe miteny frantsay, ohatra rehefa miteny frantsay aminao izy dia teny frantsay no ampiasainy fa lay tiany ho lazaina ao ambadiky le voambolana dia miheviny anglisy, ary rehefa miteny anglisy izy dia indraindray misy heviny amin'ny teny frantsay no tiany ho lazaina fa miteny anglisy, zany hoe mitovy le voambolana fa tsy mitovy ny hevitra ao ambadiky. Zay zany problema. Dia na teo amin'ny dinika mariazy ary zahay dia somary sahirakirana noho zay anton'izay. Fa rehefa tonga ary ny fotoana ny fitsofan-dranom-panambadiana dia tonga eo amin'ny vanim-potoana ao anatin'ny liturgie ny fanambadiana moa ny dia asika le hoe échange de vœux, zany hoe mifanakalo voady izy roa hoe zaho dia mampanantena anao fa zao sy zao sy zao, dia miteny koa ny anankiray arakarakin'izay kabary kely mba nomaniny andaziny ankilany. Dia rehefa tonga tamin'ity le lehilahy dia izao no niteneniny amin'ny teny frantsay le izy satria eo no azahoanareo le nuance ary eo tiako hatongavana amin'izao toriteny zao. Ozy hoe je te promets de te supporter. Zay ny teny le rangahy. Taitra daholo ny tao am-piangonana ray manontolo hoe inona koa zany tenen'le lehilahy ty zany? Je te promets zafady de te supporter. Nangina tao am-piangonana ary nisy malaise
nandritra ny etrehtra hoe cérémonie de mariage misy malaise hoe zao sahady ve enao mbola tsy vita akory ny cérémonie de bénédiction maritale dia miteny anao hoe fa nga mitondra ny mavesatra izy no hoe je te promets de te supporter. de rehefa hita n'lay zazalahy mbola zazalahy zany izy mbola tsy vita ny vita moa zany lay rangahy zahady ny fa somary endratrendratra ny tao am-piangonana dia niezaka izy nanazava satria tsy azony olona le tian'olona fa za nahazo satria rehefa niteny izy de hoe supporter tsy hoe mizaka n'le anankiray satria n'le anankiray mandreraka na le anankiray manahirana fa to support amin'ny teny anglisy ozy izy ao ambadiky le to support zay de hoe ohatra ny fanina tanao supporteur tanareo reny supporteur mpanao baolina reny mpanohana ho mpanohana anao aho amy zavatra rehetra zany hoe za no premier faninanao za no premier followers anao za no tanareo reny faniny reny ohatran'reny fanina na artiste na mpihira reny zay no tian'le rangaona zay na hoe I will be your support ho mpanohana anao aho fa nisy io le voambolana io zany niteraka atao hoe lapsus amy teny français filaza zany ka le lapsus tsy teny diso fa teny zay everina hoe misolifatra kanefany misy heviny ambadika zay ny atao hoe lapsus fa rehefa tena dinina nefa io tenin'io rangahy io tamin'io fitsofandranam-panambadiana c'est une pure vérité ny tena fitiavana dia mandray roa araky ny teneny hoe je te promets de te supporter voalohany dia izaho dia ho mpanohana anao mandrakariva na inona mitranga na vy na vato na ho mafy na ho mora na ho mangidy na mamy dia ho mpanohana anao foana am'ilay dina mpitiavana zay le supporter amin'ny lafiny ray kanefa na tiana na tsy tiana ao ambadiky zany ihany koa dia rehefa misupporter anao rehefa fanina ny vrai fanina ozy tsika tamin'ny sahazany io zay fa nataoko teto dia mahazaka ihany koa izay mety ho tsy fahataterahan'lay olona tiany mahazaka ihany koa izay mety fahasorenana ateraky le anankiray zay tiany satria aloha tsy indrindra tsara tsy hoe mizaka ny tserany aina tsia tsy hoe mizaka ny tsy fidiny tsia tsy hoe mibaby ny enta mavesatra tsia fa mahazaka satria zaho tena première fanina za no supporterany voalohany zaho voalohan-daharana manohana azy noho n'inony mazava ho azy noho ny fitiavana izay le aloha hevitsika andreo hoe ny tena fitiavana dia ny olona mahazaka ilay anankiray le anankiray io tsy voatery vady ihany io fa ny olona io mety mpiaram-bavaka io mety ny pray vodirindriny io mety pray firenena io fa ny tsy ambaratelo ahafahanao mahazaka azy de satria ianao no premier faninany satria ianao anisany mpankafy azy dia zakanao daholo ny zavatra rehetra izay lay jeu de mots am'le hoe supporteur support nefa koa supporteur zany hoe ny tianale zana zany de zao hoe lay malentendu le lapsus nataony tirangah ty zany de zao hoe izy dia ho andry azonao iankihinana pilier na koa vatolampy ampy andihizany varatra fitenitsika malagasy zany zao olona izao de vao zao lehilahy zao zy tsika rehefa le miresaka aman'olo na hoe zao vehivavy zao tsika dia vatolampy ampy andihizany varatra zay no tiana tongavana eto miditra am'le texte atsika am'izay to amin'ny Efesianina toko faefatra io lazay ny Paoly apôstôly eto hoe ary noho izany izaho mpifatotra nohony amin'ny tompo dia mangataka aminareo handeha miendrika ny fiatsoana zay ny atsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy
amin'ny faripo mifandefitra amin'ny fitiavana. Le hoe mifandefitra io amin'ny teny malagasy izy de hoe mandefitra, fa raha amin'ny teny frantsay izy de hoe supporter l'autre, supporter l'autre, supporter l'autre avec amour. Io no afatry Paoly apôstôly eto am'ty texte androanitsika ty. De mino aho fa eo am-pianonana zany teny zany ianareo a dia mibetsaka no misento anaty, satria avy hatrany tonga de misy saron'olona tonga ao anatin'ny eritreritra hoe de za ve zany Jesosy tsy maintsy mizaka zay lazain'iny olona. Tonga de misy olona ao an-tsaina hoe ranona kosa aloha tena tsy vitako hoe je peux pas le supporter. Vao mahita azy fotsiny aho de tonga de maloiloy, vao mahita azy fotsiny aho de tonga de ohatran'ireny misy allergie reny aty anatiko, vao mahita azy fotsiny aho de tena manao réaction épidermique misy tonga de likiliky ho zay zany fitenitsika andavanandro. Zany zavatra takinao amiko zany dadapasy ozy anao ngabany ao ambadika ao de hoe trop loatra, tsy possible zany. Ary misy aza hahateny mihitsy hoe za aza sahirana amy supporter ny tenako, za raha tsy mahazaka ny tenako. Misy ane zany e, misy fotoana ane tsika zao na itsika ihany ara on ne se supporte pas, tsy zakatsika na ny tenatsika. Ka amy fomba ahoana moa ny afahako mizaka olo-kafa nefa ny tenako aza tsy vitako ny mizaka azy. Mitombona ny fanontanianao, mitombona ny fanamarianao, lojika tokoa zany ary tena marina tanteraka. Ary zay indrindra ny antony mahatonga Paoly apôstôly manoratra zao epistily zao. Matoa izy manoratra epistily tsy sanatria fitiavana te handany fotoana hanoratra, fa matoa izy manoratra de fantany fa misy problema ao. Ary isaky manoratra epistily ny apôstôly dia misy olana zay tsy maintsy mila vahana ao zany. Ka noho zany fantany apetraka fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiangonana atao Efesosy nahatonga ny Paoly ny teny an'izany. De zao hoe mahatsikaritra Paoly fa mivelatra ny asa, me manomboka mitombo ny fiangonana tao Efesosy. Mebe ny olona zany. De Paoly moa maha-visionnaire ny Paoly zany hoe mitsinjo lavitra, dia efa nahatsikaritra izy hoe ohatrany lasa ho lasa problématika eo anivon'ny asan'Andriamanitra ny fitombon'ny olona, ka mety hisy ny atao hoe fisaratsarahana na fitsitokotokoana eo anivon'ny fiangonana tao Efesosy. Efa tsinjon'ny Paoly avy lavitra sady hoe ho lasa problema ny fitombon'ny olona ao anatin'ny fiangonana, satria lasa samy maka ho azy, lasa misy fitsitokotokoana, lasa misy karazana clan na parti pris. Ary io tsy afaka ao anatina organisation humaine, ao anatina fiangonana. Mety menan'izany zao tsika amin'ny fiangonana zay misy atsika any. Ary io problématique. Zavatra anankiray zay tsikaritry ny mpandinika lafiny fiainam-piangonana, arakaraky ny mampatanjaka ny fiangonana anankiray dans le sens hoe matanjaka amin'ny nombre, mahabetsaka ny olona no source na problème. Mialatsiny raha anonona anaram-piangonana eto tsy sanatria hoe manivaiva na manao mbola manampy tosika koa ny problème. Problème ny fiangonana Jesosy mamonjy io ohatra. Tellement ngeza loatra le fiangonana dia lasa misy enjeu ao. Ary tsy Jesosy mamonjy ihany fa na ny fiangonana am'izao fotoana zao. Inona ny problème ny fiangonana DIB? Za rehefa miteny hoe fiangonana DIB de tsy fiangonana hoe FFKM, fa ireo fiangonana zay ngeza be de tsy maintsy ny olombelona, organisation n'olombelona ny fiangonana de tsy maintsy tafiditra ao ny fitsitokotokoana. Misy ny ekipan'ny pastera, misy ny ekipan'ny filohan'ny fiangonana, misy ny ekipan'ny loolona, misy ny ekipan'ny laika, misy ny ekipan'ny fifoazana, dia lasa misy an'izay karazana parti pris zay ao anatin'ny fiangonana. Ary io de efa hitan'ny Paoly hoe tandremo, arovo toy ny anak'Andriamaso ny firaisan'ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana anankiray. Io no antso nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana reto. Ary eto dia
zay no antony za manokana positionko personnel ty a fa tsy ho ekeniny maro zay mahatonga am'voy hoe tsy vaolana intsony tsy vaolana mihitsy amiko ny fanitarana fiangonana hoe andao hitarina ny fiangonana atao ngeza be fa betsaka ny mpiangona reny de symptôme ry dadapasy isany sy ry dadamopera isany sy ry evangelista isany a fa tsy mety ny fiangonana diso ngeza loatra fa mila manao fiangonana hafa ny toerakafy ianareo raha zay ngamba no azo lazana azy fa plus vous êtes surnombre plus vous êtes en danger dans le sens hoe tsy maintsy tafiditry satana ao anatin'io organisation n'olombelona satria misy enjeu ngeza be ao na ataotsika hoe tsy arabola fotsiny ara fa hatramin'ny ataotsika hoe resaka voninahitra fitiavam-boninahitra teo président daholo ny olona ho avy zao ny karazana fifidianana filoam-piangonana maro samihafa tsy mamenatra amilazanzany reo fiangonan-dehibe ao Madagasikara reo fa tena izany tsy malala fatapoko fatapirenena fa samy manao zay ataony any ambadika any daholy mba halany azy filohany fiangonana de mampametram-panontaniana hoe fa inona mahatonga an'ireo olona reo matimaty teo président ao raha satria lasa ny important amin'ny fiangonana de hoe ahoana ny ahatonga atsika ho anana force de frappe ho lasa lobine fa tsy lay fiainana ara-panahan'lay fiangonana intsony ny voajery problème amin'ny fiangonana ngeza be a tsy voajery intsony ny spiritualité ny mpiangona tsiraray fa tellement le fiangonana ngeza loatra de lasa fierténao hamboposy isa hoe zahay fiangonana ao ananina impito miditsy zahay fa misy ray alina ny mpandray fanasan-tompo ao zay ny voninahitra tsika ve fa mametraka fanontaniana hoe ireo mpiangona aminao be debe reo ve a voajerinao tsara voafahana tsara ny soratra masina tsy teny hoe tsirairay fa au moins mahazo ny anjarany ny tiana tongavana de zao hoe tandremo ny firaisan'ny fiangonana fa firaisan'ny fiangonana saky eto ny fiombonana fa tsy mora bon mba hafahana miazona an'izay ozy izy de ozy izy Paul apôstôly hoe tandrovy mazoto ny tanany firaisana izay ve no vaindohany raha rahatsika eo fiangonana ahoana nisy ny firaisan'ny mpino sa mbola le tsy tokotokoana zarazarao anjakana hoza fitenenana ka eto Paul de miantso ny fiangonana tany Efesosy hoe tandremo ozy izy ny fizarazarana ary mazoto mitanany firaisana miantso an'izany satria io fiombonan'io io firaisan'io dia marefo tena marefo vulnérable za misy mpanompon'Andriamanitra satria mialatsiny a meteny eto satria angambany sao de mba mety anampy any reo rahalahy sasany amin'ny fiangonana zay misy krizy am'izao fotoana zao ity toriteny maraina ty tsy oatra ny toriteny any am-piangonana le manao toriteny klasika manafosafo fa tsika miditra any amin'ny fond du problème mba au moins tsy sanatria fitiavana te hiresaka fa sao de mba mahita vahaolana ho an'ireo fiangonana reo tadidiko tsara mihitsy tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray tamy vo maty nga Daoda mpanorona ny fiangonana Jesosy mamonjy za tsy Jesosy mamonjy fa malahelo aho no mahita ny famiravorany devoly an'io fiangonana Jesosy mamonjy io za tsy anisan'lay hoe satria luterane entre guillemets de andeha hibitaka sy andia hoe io le ty fa mikorotana ambony ambany le Jesosy mamonjy non tena iray ao amin'ny Kristy tsika vatana iray zay na zany hoe batisa iray Jesosy iray fa nisy resaka nataona mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fotoan'androny hoe raha vo mikipy ao mason'io Daoda io ambony ambany fiangonana Jesosy mamonjy io satria misy olona ray aman-dreny be anankiray tao a niezaka niazona ny firaisan'ny fiangonana fa le zanaka ara-panaty ateoriana samy manao kajikajy daholo ahoana ny afahako mialatsiny tonga ataoko am'teny hihinana zay azoko hoanina haka zay anjara fahefana
ary io problema anatin'ny fiangonana lay mpanorona ny asan'andriamanitra miroborobo fa lay mpandova ny asan'andriamanitra tsy manana n'lay karisma, tsy manana n'lay etaeta n'lay asan'andriamanitra tahaka lazain'ny Paoly eto fa zavatra hafa ny azy no mibaiko azy hoe raha reto vahoaka be reto ka za no à la tête de cette grande organisation voninahitra ho azy zany. Tsy mitovy tsony zany leitmotiv-ny filompanorona ny fiangonana anankiray na institution anankiray na fikambana anankiray sy ireo zay nandimby azy. Mitovy tsisy valaka am'izany koa ho atsika ty amin'ny FFPM. Tsy mitorabato akory fa manao constat eo anivon'ny FFPM ny fifoazana. Zany firaisan'ny fifoazana. Tsy nisy zany FJKM sy FLM zany fa niaraka ny zanaky ny fifoazana nafinaritra ery ny jery azy. Tsy nisy hoe natokana manokana any amin'ny FJKM ny mpiandro ny FJKM, natokana manokana any amin'ny FLM ny mpiandro ny FLM. Fa ny fanometanana daholo isika. Masoko reo reto nahita ny nanokanana ny Mopera Bonaventure tany Akamalaza. Mopera no raisina mpiandry. Tsy misy resaka hoe lasa protestant izy. Ary zay no nampiavaka ny fifoazana, nampiray ny zanaky ny fiangonana. Tsy misy ny fampijery tsony ity zanaky ny kiala hafa. Tsy misy ny fanontany hoe nareo moa aiviaiza. Zay FJKM very Analakely, zay FLM very avy any Ambatovinaky, zay tsisy an'izany, zanaky ny fifoazana. Fa vao maty ireo ray aman-dreny nanorona ny fifoazana, ambony ambany ny fifoazana ao Madagasikara. Satria le zanaka nandova ny fifoazana tateoriana tsy mitovy, tsy lay firaisana no mahamaiky azy, fa fahefana, voninahitra, vola, zany no tadiavina. Ary zany mahatonga ny Paoly mampitandrina ny fiangonana any Efesosy. Tandremo, Paoly sarotiny amin'ny firaisan'ny fiangonana io. De niteny izy any amin'ny Koritianina voalohany toko 7:7 hoe fa iza moa Paoly, iza moa i Apolosy. Fa moa tsy olombelona ihany va reo izy. Tsy izay mamboly no zava-dehibe, tsy izay mandena, fa izay mampitombo. Lany andro fampitsitokotoko amin'ny mahasamihafa azy. Hitanareo aho manao antifitafy fotsifotsy ity, mety manontany anareo fa maninona anao RGL manao ny lamba fotsy io isaky mitoriteny alady maraina. Androany vao azavaiko aminareo ny antony. De tsotra, zanaky ny fifoazana aho. Ary mandra-pikipin'ny masoko dia fifoazana aho. Fa izaho tsy zanaky ny fifoazana etikety anankiray, fa za zanaky ny firaisan'ny fifoazana rehetra. Ka na fifoazam-pana katolika io, na fifoazana luteranina io, na fifoazana FJKM io, fifoazana. Satria mahasarotiny ahy mihitsy hoe andao averina amin'ny nametrahany ray aman-dreny azy ireo asany napetraky ny fifoazana, fa tsy isika zaza taty afara no milingilingy hanovany raha araky ny tiatsika, satria tsika te hametraka ny marika tsika hoe zany zahay luteranina rehefa manao zavatra, zany zay FJKM rehefa manao zavatra, zany zay katolika. Tsy misy ilana an'izany. Fa apetraho amin'ny toerana izay nametrahan Jesosy azy ny asany fifoazana. Apetraho amin'ny toerana izay nametrahan Jesosy azy namoazan Jesosy andro toby lehibe efatra reo. Fa tsy isika zaza ty afara no miseho tompony na de mpandova aritsika. Ary inona ny tambaran'izy efatra reo? Ny firaisany. Nahay niara ny asany zany Rakotozandry Daniel sy neny lava zany. Nahay niara ny asany zany neny Ravelonjanahary namangy any mamany lava zany. Fa maninona ny zanaky ny fifoazana teoriana mifampitsitokotoko. Satria tsotra ny antony, misy olona ao ambadika ao mahazo tombotsoa amin'ny fisaratsarantsika. Misy olona ao ambadika ao izay manipule atsika, tsy ahatonga atsika hiombona amin'ny firaisana,
fanahy iray, batisa iray, dada iray ny ombonatsika. Zay mahatonga ny andiny fahatelo milaza eto hoe mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny fehi-piavanany. Zany nahatonga ny Paoly apôstôly nanao an'ilay teny fatatsika loatra ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10, limna l'amour ozy izy ny filazan'ny mpandinika soratra masina, ny fitiavana na de miteny amin'ny fiteny ny anjely azy aho. Misy ane zanaky ny fifoazana mahay teny tsy fantatra, za manaky an'izany. Misy ane zanaky ny fifoazana mahay manasitrana, mana famaiza-pahasoavana. Misy ane zanaky ny fifoazana tena mahay mitory-teny. Misy ane zanaky ny fifoazana tena mahavita asa goavana. Fa rehefa tsisy fitiavana de mandamoka daholo zany rehetrarehetra zany. Na manana fanomezam-pahasoavana toy inona ianao, ina le fitiavana eto raha tsy connecté am Jesosy ilay lohan'ny fiangonana isika, dia hoy Paoly toy ny varahana mikipantso na maneno fotsiny ihany zany. Marefo io firaisan'io, marefo io fifakazahoan'ny mpino io. Isika ane zao hoe so de mieritreritsika kristianina fa mbola isika manana ny monopole des idées na manana ny monopole ny affection'olo. Efa minoritaire tsika zao, vitsy anisa. Nefa isika ndray mbola mifampitsitokotoko, isika ndray mbola mifanipaka ohatran'ny valalan-karona. Zareo ny amin'ny olona ny fanometanana, zareo ny amin'ny olona ny fanohana, fa ny kristianina re tompoko. Hanome ohatra tsotra fotsiny aminareo ny fiainana andavanandro. Eto zao dia ozindreny sasany hoe manao apologie ny silamo ve le rangahy io? Tsia, il faut être honnête. Raha vao misy olona anankiray zao eto amin'ny quartier-na eto aminay eto fotsiny teto amin'ity fiangonana misy aty, nanokatra magasin silamo izy, dia mifanaraka daholo zareo silamo rehetrarehetra eto fa ao ny mietsena. Ary tsy misy magasin anankiray faharoa miorona etya satria solidarité an'ilay mpiray finoana. Allez voir chez les chrétiens, allez voir any amin'ny mpivavaka kristianina. Manangana mpivarotra mofo manao anokatra gargote manao mofo akondro eto zao, ohatra hoa, de mivarotra kafe ao. Fa minoa ianao fa tsy ampiray volana de misy anankiray miorona ery afaka 100 metatra ery. Fa iza koa ny mba tsy ndriny lahy? Fa iza koa elany mba iseho amin'ilay eto amin'ny tanàna? Samy zanaky ny fiangonana io a! Zany. Ny adalany zao tontolo zao ndray no fidin'Andriamanitra hampahamenatra ny endry. Iza ny tena tompony ny atao hoe firaisan'ny mpino, dia zany fraternité zany antsika kristianina. Fa nanganary ny olona satria tsy ampiasaitsika kristianina ny fraternité. Nampiasain'ny franc-maçon. Fantatrareo mahatonga ny franc-maçon io matanjaka. Tsy hoe izy manambola, hoy zareo ka matanjaka be ny franc-maçon dadapasy fa zareo misy sponsor diso ianao. Na zareo ny mampatanjaka zareo dia nampiariny le atao hoe fraternité des frères franc-maçons. De manao mise en réseau izy, de le réseautage ny mampatanjaka an'le franc-maçon tompoko lasy tompoko vavy. Iza ny tompony io fraternité io? Isika kristianina, ny ombona ny zavatra rehetrarehetra. Asan'ny apôstôly toko 4:2-7. Ary ny fiangonana de mitombo satria naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly, naharitra tamin'ny famakinan'ny mofo, zany hoe fanaisan'ny tompo, ary ny ombonany ny zavatra rehetra. Io le fraternité io no nampalaza ny fiangonana voalohany. Fa tsy anana ny fiangonana am'izao tsony zany. Chacun s'occupe de son propre clocher. Samy manao zay mampetipetiny azy. Fifaninanana masina, azafady, tsisy fifaninanana zany makany an-danitra. Aza mamorona. Haka fifaninanana masina da tapasy avelao samy anao fa samy mifaninana. Tsy misy an'izany. Tsisy zany. Fisainana jentilisa zany. De rehefa tsy nampiarintsika kristianina lay fraternité, de nalain'ny olona, de nampiasain'ny franc-maçon, de nampiasain'ny silamo, de nampiasain'ny association
hitanao raha ny association hafa reny sor optimiste Lions Club Rotary Club tsotra nampatanjaka an zareo solidarité firaisan'ny mpino firaisan'ny olona mise en réseau mifanohana matanjaka aza manofy atoandro ka mivavaka amin'izao sosy hoe ahoana re zao sosy ny ampatanjaka an'ity fiangonana ity ahoana re zao sosy ny ampatanjaka an'ity institution ity la réponse n'est pas dans le ciel, la réponse est en vous. Aimez-vous les uns les autres. Efa nomeny Jesosy atsika daholo laky le rehetra mifankatiava tahaka ny fifankatiava ampiralahy fa izany no fatarany olona fa mpianatra nareo raha mifankatia. Inona ataon'ny mpino fampitora-bato, inona ataon'ny mpino famela toerana, inona ataon'ny mpino fanongana ao am-piangonana, inona ataon'ny mpino fanao boxe amin'ny altara, inona ataon'ny mpino fampitora eny amin'ny tribonaly. Zany fafinaretan'ny mpino. De faly koa zao tontolo zao miaraka amin'ny mpanao gazety mamoaka an'ireny amin'ny gros titre miadiny ray ny fiangonana tariananina fa tsy mivakazo ny mpitandrina senil'olona miadiny ray. On se donne en spectacle. Ka de manaitra atsika Paoly androany, tsy Paoly moa zany fa Jesosy mampiasa azy miteny amintsika ny tena fitiavana de izao hoe zaho no supporteranao voalohany. Zay le to support. Ary nefa ao ambadiky zany tsy voatery afinaritra foana koa nefa ny aho. Mety misy zavatra ataoko mety anafitohina anao. Mety misy zavatra teneniko mety mandratra anao. Oui, zay le maha-olombelona atsika eto amin'ity tany ty. Kanefa ao koa le sens le to support faharoa dia ny fitiavana ozy izy ny soratra masina mizaka ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra rehetra, manapena ny zavatra rehetra rehetra. Oui. L'amour n'est pas simplement le je t'aime. L'amour tsy vitany kanafisafy fotsiny. L'amour tsy vitako bisou fotsiny mialatsiny raha ataoko sary zany. L'amour tsy vitany hoe andao tsika hiaraka misotro kafe sy miaraka misakafo. L'amour tsy vitany hoe andao anao sakafo fiombonana manao agapé. L'amour c'est aussi supporter l'autre. Izay no afatra ho atsika amin'ity maraina ity. Ka dia tsy mora io. Manaiky an'izany aho, matoy io toriana dia misy problema zany. Fa mba hahafahatsika mahazo hery am'izany dia nanome toromarika Paoly hoe iray ny finoana iray ny batisa. Mandehana andana amy se ressourcer any am'ilay tena loharano. Ozy niratsika amin'ny firany fefema ry Jeso loharano ny mpandefitra. Ry Jeso loharano ny mpandefitra. Aoka anao se connecté am'Jesosy. Raha tsy Jesosy no banjintsika, raha tsy tia azo fijaliana ty. Zero tsara fa tia azo fijaliana ty manambara zavatra be dehibe. Sady manambara famonjena, nefa koa manambara fitiavana. Hitanareo plus io, jamais io moins. Zany hoe fitambarana, fiombonana, mazoto mitana amin'ny firaisana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay babako sika. Misotranao Jesosy eo raha nomenao ity alady maraina ity indray antsoantso zay ataonao ho an'ny fiangonanao. Zay misamatsamaka etsero, mifanala baraka, mifanao tao. Nefa de fa nomenao anay ny tsy ambaratelo ny fanalahidy. Dia ny fiombonana sy ny firaisana izany. Velomy ao anatin'ny fony tompona andraikitry ny fiangonana ny tena fitiavana anao, ny tena fitiavana ny asanao. Fa tsy fitadiavam-boninahitra, na fitadiavana laza, na fitadiavana fahefana. Fa araka ny tena hoe motiava ianao, ndraso ary nyondriko, fano ary nyondriko. Ataovy mandeha amin'ny tena fitiavanao zay Jesosy. Fa tsy mandeha amin'ny fikendren-javatra, na fanirian-javatra. Foazo ny ray ny fiangonanao, matory am'izao fotoana zao anatin'ny torimaso lalina ny fiangonana. Eny feno isanalahady, eny miraondraona ny ira fiderana ny ampiangonana. Kanefa poakaty araka ny teninao amin'ny bokyny Amosa hoe mamona aminay na ny finaonaona ny hiranareo ary ny fofony jaborany taviny ny fanatitrareo dia mahatofy kahy ho Jehova. Satria tsy miray ny zanak'Andriamanitra, satria tsy miombona ny zanak'Andriamanitra, fa dia mifaninana. Tsy zany no antso ataonao anay. Antsoy amin'ny fanetretena, antsoy amin'ny fifanomezam-boninahitra,
atsoy amin'ny tena fiombonana sy firaisana tokoa amin'ny anaranao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ianao rery ny tompony no angatahana izany vavaka izany saotra Jesosy amen samita in'Andriamanitra manome fotoananao amin'ny lahady herin'ny tozo indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko